Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadin'ny Zanak'Ondry. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Izay fehezanteny izay dia nasiana ny soratany Jaona. Nasiana ilay anjely izay hitany tamin'ny fahitana tany an-danitra hoe Soraty. Araka ny Apokalypsy 7:7. Aroa izy tamiko Soraty. Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadin'ny Zanak'Ondry. Io fampakarambadin'ny Zanak'Ondry io dia tsy io fa Jesosy Kristy hapakatra ny fiangonana, hiara-honina aminy, hiara-hitoetra amin'ny mandrakizay ny fiangonana, ary izay fotoana izay fihaonana amin'ny Jesosy Kristy no antsoina hoe fampakarambadin'ny Zanak'Ondry. Ny fiangonana na hoe ny kristianina, ny mino izay nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ireo ilay antsoina hoe hampakarina ireo. Ary izy mihitsy no mpapakatra dia tena ho hampakariny ho any aminy, hiara-hitoetra aminy amin'izay fotoana izay. Dia ozy ny anjely hoe Soraty, sambatra izay olona voasa nantsoina ho amin'izany fotoana lehibe izany. Eritrereto anie raha ianao io hoe ohatra hoe ataoko angamba ny filoham-pirenena Amerikanina ohatra mikarakara mariazy ny zanany lahy izy, ary ianao tsy haiko izay anaranao, izay toerana misy ianao, fokotany, distrika sy ny toy izany, nahazo invitation manokana ianao, dia hoe nitohina daholo ny tsaran-dalanao mandroso sy miverana, ny hotely hipetrahanao any, dia voasy ianao anatrika izany fampakarambady ny zanaka lahy ny filoham-pirenena Amerikanina izany. Dia angamba ny tena hoe wow, fifaliana be mihitsy izany, miorakoraka mihitsy ianao, tena firy andro melohany io angamba ny mety tsy ahita toro mihitsy azy ianao mieritreritra ny hoe andeha ho any hanatrika. Mety misy azy mihitsy ny story, ny publication atao amin'ny Facebook rehefa lasany tokoa ianao satria nahazo invitation. Vao invitation fotsiny angambany dia efa tsy mahafantatra hoe za reny voasy, zany nasainy, zany considéré, anisany voasa. Dia izay le fifaliana izay mihitsy, izay mihitsy no ambaran'ilay anjely eto hoe izay olona mahazo fanasana amin'ny fampakarambadin'ny Zanak'Ondry tena sambatra, tena sambatra mihitsy. Aza raha tsapantsika izany fahasambarana izany, ny fahafantaranao zany hoe nahazo fanasana, na dia mbola tsy tonga tany Amerika azy ianao dia efa mahafalifaly ianao, dia izany mihitsy ny hoe ny fahafantaranao hoe ianao dia manana anjara amin'izany fampakarambadin'ny Zanak'Ondry izany, dia efa tokony hahafalifaly ianao zany. Zany ny fanantenantsika ho avy ny fotoana hiatrika amin'izany fanasana lehibe izany ianao, omem-boninahitra ianao, ary isika mihitsy ilay ho hampakarina, isika fiangonana mihitsy ilay ho hampakariny Kristy ho fofombadiny amin'izay fotoana izay. Zany raha ataony nambaran'i Paoly any amin'ny Korinthiana 2:12, fa efa natolotro ho fofombadiny lehilahy iray nareo izy mba atolotra ho tahaka ny Virjiny madio ho an'i Kristy. Itsika zany no ambara amin'izany. Ianao zao mety mieritreritra hoe zany ohatra mbola tsy nahazo fanasana, izao toriteny tonga aminao zao dia efa fanasana anao zao. Na dia ataoko aza hoe ny lohatenin'ity vidéo ity fotsiny, rehefa hitanao zany mety tsy nijerevan'ilay olona akory efa solon'ny fanasana, efa tonga teo aminy ny fanasana, fa tsy ny rarahiny. Ary tena be dia be mihitsy mitratra an'izany. Zany nahatonga an'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 2:20 manao fanoharana izy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana, hanao fanambadin'ny zanany lahy. Dia nalaina daholo, efa vonina daholo ny aty, efa milamina daholo, fa andana amin'izay atsovy ny invité rehetrarehetra. Dia rehefa nandeha nantsoina ny invité, dia ireo mbola milaza hoe zay mbola sahirana, zay mbola hividy tany, mba ekeo ny fandavako, masina anao. Nahita excuse daholo ireo, izany hoe tsy nanao zava-dehibe izany fanasana nomena azy ireo izany. Dia tahaka an'izany koa ny sasany hoe zay mbola andeha hapakabady, zay mbola hanao zavatra ohatran'izao, zay mbola mikarakara zavatra ohatran'izao, fa dia miala tsiny aloha, miala fondro aloha, nandeha daholo izao karazana excuse rehetra izao. Tadidi io fa mbola ohatr' izany any zavatra mitranga amin'izao fotoana izao hoe be dia be ny mahazo fanasana, be dia be ny tonga eo anatrehany mihitsy ny fanasan'Andriamanitra. Ohatra fotsiny izao hoe fanasan'ny tompo, ny tonga mpandray fanasan'ny tompo,
misy eny olona dia asaina mihitsiny fa za mbola tsy vonina any am'zany, za mbola tsy tehitra lalina any am'zany, za mbola tsy toy izao manda mihitsy le olona tena mandany fanasan'ny tompo mihitsy izy ka ahoana moa ry havana ny hoe ety amin'ity zao tontolo zao ty anao manda tsiry latabatra amin'i Jesosy Kristy dia mieritreritra ve ianao hoe afaka ny anambady azy nefa ianao manda tsy ary sakafo aminy zavatra azo tsy azo ansaina eritreretina anie zany dia tahaka izany koa mitory teny izay tonga aminao reny onja-peo izay renesinao mitory filazany tsara reny ny hira izay ampitaina ny zavatra samihafa dia efa fanasananao daholo reny ary nomena tombony mihitsy tsika amin'izao andro ankehitriny izao satria marobe ny fomba ahafahantsika mandray any Kristy ary dia irendretra rehetrarena nefa mety ho fandatsana ho an'ny olona daholo raha toka tsy raisiny araka ny tokony ho izy ny fampianarana ny toriteny ny zavatra rehetrarehetra izay ampitaina sy entina eo anatrehanao dia efa Andriamanitra manasa anao reny satria te hanomana anao izy ho amin'ny fampakarambadin'ny zanany lahy io dia ozy izy tamin'ilay mpiasa ao amin'ilay Mateo 4:20 teo manao hoe rehefa tsy mety ozy izy ny olona nantsoina izay tokony ho avy dia mandehana makeny amin'ny elakelan-trano rehetra eny dia atsoa daholo na ny jamba na ny kilemaina na mandrika fa tsy maintsy feno ny tranoko ny dikan'izany dia izao hoe ny olona rehetra mihitsy zany amin'izao fotoana izao no mahazo fanasana tsy ny jiosy intsony tsy ny Israely rery ihany fa itsika ray manontolo mihitsy dia tian'Andriamanitra ho vonjena ka tian'Andriamanitra ho ampidirina ao anatin'izany fanjakana izany ianao ary rehefa mijery ny tantara ao Mateo 4:20 ianao dia tena miteny mihitsy hoe tereo hiditra ny olona ozy izy tereo hiditra fa tsy maintsy feno ny tranoko misy fotoan'Andriamanitra ohatrany hoe manery antsika mihitsy hivavaka satria tian'Andriamanitra hanana anjara amin'izany fanjakana izany ianao aza manamafy ny fonao ry havana ny excuse mandrakariva hoentin'ny olona tsy hivavahana dia ny asa ny fianarana ny zanaka ny vady fa zany rehetrarehetrarehetra zany tsy excuse zany rehefa anatrehan'Andriamanitra fa nisy lehilahy anankiray rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy Kristy hanaraka anao izy fa aoka aloha anao an'izao handevina ny raiko amintsika zany ohatrany hoe zavatra tena hoe excuse valable fa ho Jesosy Kristy hoe raha mbola ny rainao no ambony noho izaho dia tsy azo ekena ho mpianatra ianao zany hoe rehefa anaraka an'i Jesosy Kristy isika ka te ho any amin'izany fampakarambadin'ny Zanak'Ondry izany dia mila mametraka azy ho lehibe ambony ny zavatra rehetra mihitsy na ny rainao ary tantara tena mitovy amin'izany mihitsy any voasoratra any amin'ny Genesis 4:20 ny amin'ny fanambadian'i Rebeka sy Isaka dia zavatra nitranga dia izao tsy mbola hitan'ny Rebeka akory zany hoe Isaka zany fa rehefa tonga ilay lehilahin'Andriamanitra izay nirahan'Andriamanitra ho any aminy hoe hitady vady ho an'i Isaka dia nahita n'io vehivavy io izy dia ozy izy nazavaina teo zany misy Isaka zany any zanak'i Abrahama mitady vady sy ny toy izany dia nanaiky Rebeka nanao eny izy ary rehefa nanao eny izy dia nialany daholo ny fianakaviany nialany ny ray aman-dreny dia lasa izy andeha ho any amin'ny Isaka dia nanambady azy dia tahaka izany koa tsika raha ohatra sika ka te ho any amin'izany fampakarambadin'ny Zanak'Ondry izany ialao ny faharatsiana ialao ny tontolo ratsy izay nisy ianao tamin'ny taloha fa tsy hoe nahazo fanasana dia izay fotsiny fa rehefa nahazo fanasana ianao tena sambatra ianao fa mila miomana koa tsika ho amin'izany fampakarambadin'ny Zanak'Ondry izany izany ny fifaliantsika izany ny fahasambarantsika kristianina manana anjara any an-danitra isika voasa isika ary isika mihitsy ny antony izany fotoan-dehibe amin'ny fampakarambadin'ny Zanak'Ondry izany raisoary aza mandrarakilombiandoha raiso ny fanasana dia tandremiso manao ohatran'le amin'izao fotoan'izao misy le hoe rehefa tsy tonga ianao dia ampandreneso mialohan'izao daty izao zahay fa tena misy ny olona ny mampandremy hoe za tsy ho any za tsy tia an'izany fivavahana zany za tsy hiditra lalina amin'izany fa anio raha hitanao zao video zao ianao hitanao kisendrasendra na hitanao azy fa Andriamanitra mihitsy no mitarika anao satria te hamonjy ianao izy te hanome anjara aminao amin'izany fanasany ny fampakarambadiny zanany izy sambatra ianao manana anjara ianao satria no mendry tompony ahalala izany famarinana lehibe izany raiso ny invitation anao ekeo izy ialao ny ratsy manaraha azy dia ho hitanao fa tsy hanenina ianao raha ho tonga izay fotoana izay fa sao sanatria anjary ho nenina ho antsika hoe tadidiko tamin'ndray andro nisy video ohatra hoe fambany andrenesako ihany kanefa dia izao hoe nanamafy ny foko tamin'izay fotoana izay tsy apozoka akory ny zavatra nitranga taorina an'ilay izy aza mangatakandro ny omaly efa lasa
ny rapity tsy fantatrao androany Andriamanitra miantso anao manasa anao izy a meteza anao eny a hanaraka an' Jesosy Kristy omany ny mandrakizay anao an'Andriamanitra rirano voninahitra amen. See the way my makula sang love is always Famba falha wani kuya now Ya no miti mountain na sai Ya no miti numba mantenani Kurambula misikuni azwatao Faurin,